Mandeha be indray ny resaka FMF izay mpitantana ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao ary maro ireo izay milaza fa tena misy kolikola avolenta sy zavatra tsy mazava ao anatin'io FMF io amin'izao ankehitriny izao ka isan'ny samy naneho ny heviny mahakasika an'izany ireo mpilalao baolina kitra kalazan'ny Barea teo aloha amin'izao ankehitriny izao ary milaza izy ireo fa hiady mafy ary hiaro ireo zandry madinika izay mbola ao anatin'izay Barea izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarany ireo mpilalao ny Barea teo aloha ny amin'ny mahakasika an'ilay kolikola avolenta ao amin'ny FMF ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity ndao aneho resantsika izay tsy voandroany isika no nahare fa misy kolikola avolenta izay tena tsy mazava ao amin'ny FMF io ary isan'ny nampandositra ny filohan'ity FMF ity teo aloha mo izay resaka kolikoly sy ny fanjavona ny vola tampotampoka tao anatin'izay FMF zay hatrany nefa efa niova ny mpitondra an'izay FMF zay toa mbola hita soritra ihany izay resaka kolikoly izay amin'izao ankehitriny izao araky ny fanehoan-kevitra n'ireo mpilalao baolina kitra malagasy ihany ao anatin'izay resaka kolikoly avolenta ao amin'ny FMF zay resaka ohatra zao ny niangany ity resaka kolikoly avolenta ity dia ilay prime azo tamin'ny Barea Shanna farany teo iny raha toa ka efa voatombatombana mialoha an'izay hoe samy tokony hahazo ny tandrefy azy avy ireo mpilalao rehetra sy ireo staff niaraka tamin'izy ireo tao anatin'izay faninanana Shanna farany teo zay dia ny hena indray izay vola nokajikajina homena anireo mpilalao baolina kitra ireo tao anatin'ny herinandro vitsivitsy tato ary nanomboka teo dia raikitra ny resabe etsiroa ny amin'ilay hoe inona ny tena marina natao aiza ireo vola izay nesorona amin'ilay vola tokony ho anjaran'ireo bandikely ao anatin'izay Barea Shanna izay niatrika lalao famaranana farany teo iny nitondra ny fanazavany teo anivon'ny FMF ny amin'ny mahakasika izay hoe droit TV sy ny maro hafa izay nefa tsy resy lahatra tamin'izany ireo mpilalao Barea izay kalaza teo aloha Toandry Abel Anisery Voavy Paulin ary Ifaneva Ima izay samby nilaza fa tsy resy lahatra amin'izay fanazavana izay noentin'ireo mpitarika ny FMF zay araky ny voalazany Voavy Paulin hatrany misy ny mpilalao tranaina izay tambazany FMF vola hanositra azy efatra amin'ny rahalahy nilaza i Voavy Paulin izay mpilalao ny pirenena malagasy teo aloha fa misy mpilalao tranaina izay tambazany FMF vola hanositra azy efatra amin'ny rahalahy izay tsy iza fa ny tenany miampy Ifaneva Ima lalaina no Mianjanahary ary Abel Anisery tsy hemitra amin'ny fanadiovana ny baolina kitra izy ireo raha ny nambarany ary nanome fotoana ny mpisehatra sy ny mpitia kitra rehetra ho avy amin'ny hetsika izay karakarain'izy ireo manoloana ny kianjan'ny Barea eny Mahamasina eny midika izany fa feno ihany koa ny kapoaka ny reto mpilalao baolina kitra kalaza malagasy reto manoloana an'ity resaka kolikola avolenta izay misy ao amin'ny FMF amin'izao ankehitriny izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany araky ny antso ny Ifaneva Ima ho an'ny rehetra mpitia baolina kitra tongava ny sabotsy 2 novambra 2024 eo Mahamasina eo anoloan'ny stade Barea amin'ny 12 maraina ho avy daholo isika mpilalao mpitsara dirigeant club ary ny mpankafy hanehontsika fa mbola misy ny baolina kitra madio araky ny voalazany hatrany efa anatin'ny fiaramanidina moa ny tenany ary ho tonga any Madagasikara hanatrika an'izay hetsika izay ho atao amin'ny androny 2 novambra izay tao anatin'izay fanambarana izay nataon'izay hatrany midika izany fa tsy anaiky lembenana ireto zoky ao anatin'ny baolina kitra malagasy reto manoloana ny tsindry sy ny kolikoly izay atao amin'ny zandrikely ao anatin'ny Barea amin'izao ankehitriny izao manoloana an'ilay resaka vola prime izay tokony ho azon'izy ireo avy nefa toa misy ireo zay tianao ampihimamba ao anatin'izay vola tokony ho an'ny zandrikely zay nefa misy mikasa hanodikodina amin'ny zavatra hafa ka izay indrindra no tsekeny reto mpilalao baolina kitra kalaza teo aloha ireto manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao midika izany fa mihetsika avokoa ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao ny amin'izay fiadinany tsirariny izay ary tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany izy ireo raha toa ka tsy tanteraka izay fikasan'izy ireo zay ny amin'ny hoe fananganana ny baolina kitra tena madio tsy misy kolikoly ary tsy misy kiatrano antrano intsony ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao izay isan'ny fototra iray lehibe manimba ny baolina kitra malagasy
izay tsy afaka ny hamiratra lavitra akory fa dia eo ihany ny eo noho izay ampihimamba sy ny kiatrano izay ataon'ireo mpikambana sy ny mpitarika sasantsasany ao anatin'ity resaka baolina kitra ity. Izany hoe lasa nidirana politika anankiatrano indray zany ity resaka baolina kitra ity, ary eo ihany koa izay resaka kolikoly avolenta izay hita soritra manjaka ao anatin'ity resaka baolina kitra malagasy amin'izao ankehitriny izao. Mety maro ihany ireo izay mpilalao baolina kitra izay mbola milalao ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao manoloana an'ity zavatra izay iainan'izy ireo ity noho ny tahotra amin'izay hoe ho fandroahana sy ny fanapahana karama sy ny maro hafa izay mo mety ho anton'izay rehetra izay. Nefa tadidio fa maro amin'ireo boakely izay milalao baolina kitra ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao dia miaina tanteraka amin'ity resaka baolina kitra ity no entina hamilomana ny vady aman-janaka, satria raha ny hita amin'ity resaka baolina kitra ity dia tena mahavelona izy io rehefa tafiditra amin'ny sehatra professionnel ny mpilalao baolina kitra iray, ary tsy vitsy amin'ireo mpilalao baolina kitra no lasa tena manan-karena mihitsiny ao anatin'izay resaka baolina kitra izay, ka mety mieritreritra no avy mamiratra sy mba mitsinjo an'izay hoe hiditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay mo ireo bandikely ao anatin'ny mpilalao baolina kitra ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao, ka izay no antony mahatonga azy ireo tsy sahy mihetsika firy manoloana an'izay tsindry sy ny tsirariny izay mahazo azy ireo zay na dia efa hita fa tena miharihary izay tsindry mahazo azy ireo zay tao anatin'ny izany rehetra izany, ka aingane tena hadio tanteraka izany rehetra izany ary aingane mba tsy hisy tsony izay resaka kolikoly hoentina amina baolina kitra izay fa isany manimba baolina kitra izay resaka kolikoly ampidirana ao anatin'ity sehatry ny baolina kitra malagasy ity. Raha ny halehibean'ny nosy Madagasikara no jerena dia tokony hanana mpilalao baolina kitra tena mamiratra maro isika, ary tokony hanana ekipa tena raitra dia raitra isika satria midadasika i Madagasikara ary maro ny tanora izay tena misehatra amin'ny baolina kitra sy tena mahay baolina kitra raha ao Madagasikara ao nefa mbola maro amin'izy ireny no tsy hita mihitsy ao anatin'izany rehetra izany noho izay hoe kiatrano izay ihany no antony mahatonga an'izany rehetra izany. Nefa raha raisitsika ohatra amin'ireo nosy kely toa andry Cap Vert sy ny tariny dia nahavita dingana lehibe ary nahazo vokatra tsara izy ireo tao anatin'ity resaka baolina kitra ity nefa dia kely iny tanàna iny raha oharina amin'ny Madagasikara, nefa nahoana izy ireo no nahazo an'izay vokatra tsara izay fa nahoana i Madagasikara no tsy afaka mahazo an'izay vokatra tsara izay ao anatin'ny sehatra ny baolina kitra, ka matoa tsy mety mahazo an'izay vokatra tena tsara izay isika dia mety misy antony mazava ao anatin'izany. Raisitsika ohatra zao iny vokatra tsara izay azontsika tamin'ny CHAN faranteo iny dia vokatry nylay fifantenana ny mpilalao isaky ny klioba sy ny isam-paritra no tena antony iray lehibe na tonga atsika tonga amin'iny vokatra tsara iny, ka tokony iny hatrany zany no hitohizana raha toa ka te hahazo vokatra tsara izay isika malagasy ao anatin'ity resaka baolina kitra ity. Izay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay efa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.